Miarabantsika rehetra dia faly manonona ny fiadanan'ny Tompo Jesosy amintsika rehetra, manonona ny fahasoavany, manonona ny fitahiny, ny grasy, ny famonjeny, ny plénitude ny tao amin'ny Jesosy Kristy. Tononona amintsika rehetra izany rehetrarehetra izany sy ny herin'ny filazantsara. Finaritra fakahita amintsika sy izara izay mba mahafinaritra indray ho antsika amin'ity andro anio ity. Mialohan'ny resantsika lohahevitra anankiray mikasika sy mifanitsy amin'ny trangan-javatra misy amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, ny hetsi-bahoaka, ny fifandraisan'izany amin'ny baiboly, ny contexte aseho an'izany araky ny toko sy andininy tsotsotra mifanitsy amin'izany, tsy ho azavaitsika ara-teolojika be fa ho azavaitsika amin'ny fahatsorana faran'izay tsotra indrindra ahafahantsika mandray ny herin'ny filazantsara, mandray ny herin'ny famonjena dia Jesosy Kristy izany izay no diny antsika anio, izay lohahevitra izay dia raha tsy diso ny zavatra noresantsika farany teo dia mikasika ny corruption ary noporofoitsika tao anatin'izany nasiantsika taridresaka tsotsotra tao anatin'izany fa ny corruption dia tsy ilay dika teny tsotra be hoe tsolotra zany, le hoe manolotra vola, sotable, pot de vin na endrika tahaka an'izany, fa ny corruption dia famadihana ny tsy marina ho marina, famadihana ny mainty ho fotsy, famadihana ny izay zany ilay définition notondrantsika azy ary noporofoitsika tamin'ny hevitra tsotsotra tao anatin'ny baiboly zany sy ny pratika mpiainana andavanandro ihany koa. Fa isan'ny zavatra tena nanaitra ihany koa omaly ary mbola sarotra levonina ho an'ny isambatan'olona tsiraray ny akamaroantsika dia mikasika indrindra ny fahamaizan'ny rovan'Antsahadinta. Dia nisy interprétation betabe tao anatin'izay hoe tsy ny rovany may fa tranon'olon-tsotra, dia niteraka polémika be le izy mety tsy compréhension angamba na zavatra ohatran'izany, fa efa nisy nitondra ny fanitsiana moa tamin'izay hoe ny dikany hoe rova dia ny tontolo, izany hoe atorova no fiantso ny ao anatin'ny tamboho anankiray izay fehezin'ny rova. Dia raha miresaka izany tsika ohatra hoe ny fito miandalana, miresaka itsika ny bassin fandroan'ny mpanjaka, dia ireny le atorova sy ny sisa rehetrarehetra, zay zany fanazavana nanazava azy fa ny fitambaran'izay no mameno ny fepetra antsoina hoe rovan'ny manjakamiadana na rovan'Antsahadinta. Ka raha vao misy zavatra voakasika zany ao anatin'izay fefin'ny rova izay tontolo ny fahafenon'ny rova izay, dia voakasika mazava ho azy ny rova. Tahaka ny hoe raha misy foko anankiray voakasika, ohatra hoe foko eto anivon-tany na foko tsy eto anivon-tany, dia ny malagasy no voakasika amin'izay. Izay zao no ohatra tena mazava azy tsara. Fa mikasika an'iny fahamaizan'ny rova iny dia ny tenako manokana dia manameloka tanteraka ny hetsika tahaka an'ireny ary indrindra rehefa tsy autorité avy amin'Andriamanitra tsy toy ireny trangan-javatra ireny, rehefa tsy fahefana avy any ambony avy amin'Andriamanitra tsy toa, dia mazava ho azy avy amin'olombelona na avy amina zavatra hafa, dia ny dikan'izay dia tsy ara-baiboly, dia mifanandrify amin'ilay contexte hoe ny devoly tsy ho avy raha tsy hamono, andravana, andringana, anapotika sy ny sisa rehetra. Ka izay contexte izay no toeriko sy tsy akatoaviko amin'ny mahampanompon'Andriamanitra atsika, fa isika tsy mpanimba. Ekeko fa tsy mitovy hevitra, tsy mitovy fisainana, tsy iray fanompona
fa za de tsy mankasitraka ny fanimban-javatra satria tao anatin'ireny a dia nisy aina nafoy a nisy motivation manangana an'ireny a nisy zavatra be da be ny famatotra ny tsanganan'ireny, nisy tantara, nisy mahamalagasy ny famatotra tamin'ireny zavatra rehetra ireny a. Hatreo fotsiny a dia tsy ankatoaviko satria ny acte gratuit amin'ny fanimbana gabraraka tsotro zao fotsiny zany, tsy misy raison, tsy misy hoe inona, fa za manokana androany de manindro hoe mifampitohy amin'ilay zavatra nyresantsika omaly ary confirmer fa hoe matanjaka be ny corruption manapaka sy mifehy eto amin'ny firenentsika. Tsy hidirantsika lalina izay fa confirmer ny zavatra nylazaintsika sy no resantsika, ny analyse no entintsika teto, fa anakatonako an'izay sasy-tenyizay de hoy aho hoe tsy mankasitraka ireny tsangan-dravatra ireny a ny tenako. Eny ary iroso amin'ny fandalinana tsotsotra isika ao anatin'ny révolution ny firenena malagasy amin'izao rasivotony zao, ny révolution a de haitsika rehetra satria tsy eto Imerina ihany, tsy eto Antananarivo ihany na any amin'ny faritra Antsiraka ihany, amin'ny partie kely amin'ny Madagasikara ihany misy ny fietsehana, fa saika hatrany amin'ny distrika sy ny commune sy ny rehetrarehetra any a de mitaky rariny sy mitaky ny amin'ny hoe fifidianana tsy tokony hisy osoka, tsy tokony hisy fitongilanana, tsy tokony hisy sy ny sisa be da be hatramin'ny resaka double nationalité. Tsy hiditra letay amin'izay isika, fa ny tiana tsindrina zany ao anatin'izay de hoe ao anatin'ny antsoina hoe fitakinany rariny malagasy. Ny zavatra tsara to voaray atsika sy tokony ho tonga mby ao an-tsaintsika avy hatrany de hoe ny baiboly dia nentin' Jesosy Kristy efa 2000 taona lasa izay a, ny marina absolu, ny marina faratampony. Fa izay contexte hoe baiboly zay anefa raha sondena eo amin'ny fiarahamonina sy ny fiainantsika malagasy de hoe aiza ho aiza ny fipetraky ny fahamarina ny soratra masina izay marina absolu izay eo amin'ny fiarahamonina malagasy a, eo amin'ny fiainantsika malagasy. Ora nefa isika mitaky ny marina, mitaky ny rariny, mitaky ny hitsiny, mitaky ny mangarahara, mitaky ny tsisy ny corruption sujet atsika voaingana sy izay takina rehetrarehetra dia hatreo dia manam-porofo fa misy zavatra tsy mikolla. Noentin' Jesosy Kristy ny famonjena, noentin' Jesosy Kristy ny baiboly a témoignage tamin'ny tenany. Fa tsy tafapaka amin'izao taranaka izao, tsy tafapaka amintsika olombelona, tsy tafapaka amin'ny androm-panjakana, tsy tafapaka amin'ny manam-boninahitra, tsy tafapaka amin'ny filoham-pirenena, tsy tafapaka amin'ny isam-batan'olona mihitsy raha tarafina ny fiarahamonina. Gratuit anefa ilay fahamarinana. Il suffit de hoe manolo tena ho an' Jesosy Kristy isika, mandray ny fanahy masina, dia ny fanahy masina no mamboraka amintsika izay fahamarinana absolu izay, fahamarinana faratampony izay. Fa de alohantsika mitolona, alohantsika miady ho amin'ny fahamarinana, alohantsika miaina révolution. Za tsy miteny hoe zavatra ratsy izany na zavatra diso a, ary tsara ny mitaky fahamarinana sy mitaky isiny mangarahara, mitaky ny amin'ny fampiarana ny lalàna, ny amin'ny manao ny ratsy de tokony ho faizina sy ahitsy araky ny lalàna. Zay ny tena zava-dehibe, ahitsy ary heverina amin'ny lalàna mahitsy. Fa ny zavatra misy hatreto de tsy mipetraka mihitsy izay contexte izay ary tsy tanteraka, satria ny anton'izay dia isika no mikiry amin'ilay hoe apetrao ny rariny, apetrao ny hitsiny, apetrao ny fahamarinana, andao apetraka ny ary andao ho lavina sy tsy ho ekena ny tsy araka ny fahamarinana sy ny tsy ara-drarina. Fa tsy mandray an'ilay baiboly isika izay inspiration divine sy fitarihan'ny fanahy masina miasa amin'ny alalan'ny fankatoavantsika ny soratra sy amin'ny alalan'ny hoe Jesosy Kristy mamangy atsika, mitoetra eo amintsika de izy no mitarika atsika ho amin'ny marina rehetra. Zavatra roa samy hafa izany.
ary izay tsy fahazahoany ny soratra masina sy tsy fahazahoany ny tenin'Andriamanitra toerana eo amin'ny fiainantsika, ny fiarahamonina isitsika, ny fanjakana malagasy izay, ny tsy fisian'ny herin'ny filazantsara eo amin'ny fiainantsika andavanandro no mahatonga antsika ho à côté de la plaque, mahatonga antsika miady amin'ny tenantsika, ary mahatonga ny fahamarinana tsy mahazo toerana sy tsy mahazo plasy eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Mazava iny, irosy antsika amin'ny fanampanazavana, ny zavatra tokony ho fantatsika dia hoe satria isika izany miady amin'ny tenantsika sy ny herintsika, dia eto dia manipika ary tsindriko tsara fa satria isika miady amin'ny tenantsika sy ny herintsika, possible hoe mitaky ny rariny sy ny hitsiny andao arodana ny izay azo arodana rehetra, ohatra hoe ny génie, ny ACC, ny président izay tsy manara-dalàna na tsy ny président fa ny lehibean'ny fitsarana na ny lehibean'ny sénat sy ny sisa rehetra afaka miabotira ho amin'izany ny tolom-bahoaka. Fa ny zavatra tena tokony ho voaray antsika dia hoe tsy misy famonjena ao anatin'izany. Hazavaiko izay, tsy misy salut, tsy misy vie éternelle ao anatin'izany. Ary izay ilay lesoko angezabe tokony hisokafany masontsika. Izany hoe afaka mipartisipe amin'ny révolution isika, afaka mandray andraikitra amin'ny zavatra be da be rehetra sy afaka andraisantsika andraikitra isika hoentintsika mitaky ny amin'ny hoe rary ny apetrao tandalàna sy ny ara-drarina sy ny mifanaraka amin'ny constitution sy ny zavatra rehetra izay afaka takitsika, fa tsy misy salut sy vie éternelle ao anatin'izany. D'ailleurs, ny révolution rehetra nisy sy ny fandimby teto amin'ny firenena tompoko dia ekeko sy tena hoe miaika aho fa nisy réussite avokoa na ny 72 na ny tolona tamin'ny 1947 na ny tamin'ny 91 na ny tamin'ny 2002 na ny tamin'ny 2009, satria ny feon'ny vahoaka hoy ny fitenenana izay sous parenthèse feon'Andriamanitra ekeko ary tena manaiky fa nisy réussite voaongana izay naongana, novaina izay nieritreretina hoe ho novaina, fa nitondra inona teto amin'ny firenena izany? Ny olona fotsiny noho ny fandimby, ny institution fotsiny noho ny fandimby, ny république fotsiny noho ny fandimby, fa ny fiainan'ny zanak'olombelona, ny fiainan'ny malagasy dia miamikorosofahana hatrany, ny fahantrana dia miamikorosofahana hatrany, satria ny anton'izay dia ilay fahamarinana, inspiration divine miainga amin'ny baiboly sy ny herin'ny filazantsara, herin'ny soratra masina nation an'i Jesosy Kristy, dia tsy maintsy asa tanana avy any ambony no mametraka an'izany eo amin'ny fiarahamonina sy any ampon'ny tsiraray, izay le tsindriko izay hoe any ampon'ny tsiraray dia afaka manao tasy d'huile eo amin'ny fiarahamonina sy manehaka misehaka ny manerana ny firenena, dia miainga amin'izay ny fiovam-po sy ny fankatoavana ny amin'ny lalàna sy ny tokony ho tandremana, ny tahotra ny amin'ny ratsy izay tsy tokony ho ara-pefy sy ny amin'ny tsara izay tokony ho tazomina sy tokony ho ankatoavina, dia hatranatrany amin'izay ny hoe tiavana manao tahaka ny tenanao aza mamono olona aza mijanganjanga, satria Andriamanitra no miasa ao anatintsika amin'ny alalan'ny fanahy masina izay mitaridalana antsika, exclu sy voailika ilay fiezantsika. Za tsy miteny hoe ratsy ho zavatra roa samihafa izany. Ilay anankiray dia isika no niezaka no niherin'ny tenantsika, fa tsy misy salut, tsy misy famonjena, ary ny résultat dia voaova avokoa izay nangatahana hovaina, voaongana avokoa izay noezahana ongana, voarodana izay narodana, fa tsy mitondra fiovana mihitsy eo amin'ilay firenena ilay izy, satria tsy asan'ny fanahy, tsy directive divine, tsy fitarihan'ny fanamasina, tsy autorité avy any ambony, tsy herin'ny filazantsara no nitoetra sy nakatoerana tao anatin'izany rehetrarehetra izany. Amen. Tsara voaray antsika sy tafita amintsika izany zavatra ambara izany.
apitsika ihany ny fanazavana. Be da be izay révolution niseho teto amin'ny globe terrestre izay. Taty France zao, taty Europa dia nisy an'izany hetsika gilet jaune izany. Za de miteny aminao fa enjana be zany révolution zany, isaky ny rond-point, isaky ny elakelan-trano, barrage, misy révolté ny vahoaka. Ary ny source ny conflit tam'izany de taxe tamina carburant. À l'époque, tam'izany fotoana zany, 1,52 € ny tarainana. Satria natsapa fa mavesatra be tamin'ny classe moyenne ny vesatra zay taxe izay. Fa ale voir hoe am'izao tsika miresaka izao, aiza lay hetsiky ny gilet jaune. Or nefa ny gasoil am'izao efa 2 €. Inona ny tiana tenena am'izany, tiako ampitaina amitsika am'izany. Eto amin'ity tapany faharoa ity dia ampita zavatra amitsika important. Inona ny zavatra ampitaiko amitsika? Ny zavatra ampitaiko amitsika de hoe am'izao vanim-potoana iresantsika izao, am'izao vanim-potoana ny intelligence artificielle izao, am'izao vanim-potoana ny mondialisation sy ny fandrosoana aingana be mihopapana izao, dia de plus en plus matanjaka ny hetsiky ny vahoaka, de plus en plus mafana ny tolona révolution. De parallèle am'izay manana moyen hietoufena an'io révolution io an'izay fietsehana izay ny élite an'izao tontolo zao. Efa misy système bien rodé, averiko tsara hoe efa misy système bien rodé mipetrapetraka tsara sy voarefy, voalanjan'izy ireo tsara, afaka akapareny sy alahatra ny amin'ny herin'ny révolution sy ny tanjaky ny fietsehana misy. Natanjaka ho azany gilet jaune izany, farava ihany. Tany Amerika dia nisy endrika révolution ihany koa, tafiditra tao amin'ny parvian'ny Maison Blanche mihitsy ny vahoaka Amerikana. Tany Brésil ihany koa, tany Pérou nisy hetsika mamaivay. Tany Brésil de ohatrohatran'izay ihany koa tafakatra tao andapa ny vahoaka marobe. Tany Chine ihany koa dia efa nisy. Iran, révolution. Matanjaka daholo azany zavatra resantsika izany, fa ale voir am'izao tsika miresaka am'izao hoe ny apporter inona, nitondra solution inona izany resaka révolution rehetrarehetra akatsika ohatra izany. Ny anapiko sy tsindriko ao anatin'izay fanazavana izay tsy contre ny révolution, tsy contre ny fitakinany amin'ny rariny sy ny hitsiny tokony hipetraka, fa ny zavatra misy dia misy baiboly gratuit, misy tenin'Andriamanitra maimaimpoana famonjena nenton' Jesosy Kristy 2000 lasa izay. Or nefa raha mandray an'io tsika dia misy toetra kristika ao am-pon'ny olona tsiraray, de iny manao ankonana, manao tache d'huile, manao foko sy miendrika firenena, miendrika nation, dia mandroso miaraka am'izay ny firenena anankiray. Tsy raisitsika izay. Fa alohantsika miezaka mitady échappatoire any amin'ny révolution izay tsy mitondra mihitsy fiovana teto amin'ny firenena, ny révolution ny fandimby rehetra. Ary en plus n'izay dia araky ny fanazavana enetiko teo dia capable sy à la hauteur zareo élite am'izao vanim-potoana iresantsika izao, manana ny moyen izy hietoufena, hoentiny miady amin'ny karazana révolution sy fietsehana ninona erin'izany sy vaikan'izany. Ninona ho iaho erin'izany sy vaikan'izany na vahoaka be tahaka ninona eo dia manana moyen izy, ary zany re ny hitanao teny Andavamamba sy teny Ampasapito misy olona manokana gros bras, mpanao rugby, fianakaviana député, olotsotra
moyen entiny mifandrefy amin'ny tolom-bahoaka an-dalambe. Ary tsy an-dalambe ihany fa ny moyen de communication ihany koa de manana ry zareo ny karazana télé, logiciel prédator, ny tontolon'ny intelligence artificielle, ny brouillage isan-karazana, ny resaka média, ny afisy apetaka isan-karazany, zany reny propagande sy ny sisa rehetrarehetra ireny manana moyen ho ary zareo. Ary na forsary tandroka ary ny vozona ny fitenenantsika, de ao anatin'izay misy sata hoe ankatoavina satria tandroka ary ny vozona, dia mila mankatony sata hoe akaiky ny vahoaka ny miaramila, akaiky ny vahoaka ny zandary, akaiky ny vahoaka ny polisy pirenena, akaiky ny vahoaka ny generaly, akaiky ny vahoaka ny tafika en général. Fa inona ny zavatra misy? Zay no tenenako atsika hoe manana moyen ry zareo, tena à la hauteur izy rehefa vita ny calcul, vita ny petrapetraka avokoa ny zavatra rehetrarehetra hoentiny mifandrefy amin'ny hetsika izay mianga avy amin'ny motivation atsika sy ny rispotsika, izany hoe isika no misy révolté. Ka ninona firaisakina atsika dia misy firaisakina ihany koa any ambadika any ao ambony ao, zay le hoe isika tsy mitolona amin'ny nofo amandra. Satria zareo ao ambony ao efa nambarantsika teto foana sy efa naverimberintsika izay fa ry zareo ao ambony ao dia mahazo tolotsaina manokana avy amin'ny fanaza ifanekendry zareo, izay le resaka organisation secrète. Dia mahazo inspiration izy ireo amin'ilay fifanarahany amin'ilay fanahy, dia mamoaka sortant sy sortante élite mondial izy ireo manerana izao tontolo izao. De reny no misahana sy mifehy ny relation nationale, communale, internationale iraisam-pirenena mihitsy, dia manome baiko fotsiny lehibe, zay le système pyramidal ao ambony ao, dia manaiky fotsiny ireo maro unité be da be isan-karazany hitanareo ireo izay le moyen ampiasaina entina miétouffer ny révolution isan-karazany zay mitany saitsika teo hoe Brésil, Pérou, Amerika, Gilets jaunes, Chine sy ny sisa rehetra, y compris Madagascar. Oui ateo hoe oui d'accord, possible voahongana izay ahongana, rava izay horavana, fa ao anatin'izany misy aina, tsy maintsy foy, ao anatin'izany misy sacrifice, fa izay sacrifice izay, izay aina latsaka sy ra ny tate izay, dia selon ny directive an'Andriamanitra ve, fitakina avy amin'Andriamanitra ve. Za androany manokana de teny amintsika fa Andriamanitra tsy mankasitraka intsony ny fanatitra alatsatra, tapitra teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy zany. Ka raha miverina amin'ny lohahevitra atsika ny amin'ny resaka révolution ny etsi-bahoaka sy ny sisa rehetra, de veriko tsindrina ihany fa à la hauteur ho azy izao tontolo izao. Lay hoe izao tontolo izao de lay fanjakana Efesianina 4:9, isika tsy mitolona amin'ny nofo amandra, fa mpanjaka an'izao fahamazinana zao ny fanaratsy eny amin'ny rivotra, mirazotra sy mifampitohy, mifamatotra amin'ny Apocalypse 13 izay miresaka ny amin'ny bibidia isika, ny tandroka folo sy ny loha fito esprit daholo ny ao ambadika izany. Mifamatotra izany contexte resantsika izany ary izany no miasa ao anatin'ny intelligence izay inspiré ao anatin'ny fanaratsy ary miétouffer ilay contexte resantsika eto hoe etsi-bahoaka révolution.
Ny baiboly anefa dia mampianatra hoe isika dia tsy mitolona amin'ny famandràna. Dia ny zavatra misy ao anatin'ny révolution dia tena bataille. Face à face mihitsy amina gendarme, face à face amina vahoaka, face à face entre clan, zany hoe misy rahalatsaka, misy bagara mihitsy mifampitolona. Ny tianambara amin'izany dia ivelan'ny contexte filazantsara. Ka izany rehetrarehetra izany dia manana tsikafona ny piège izay arantirantiny devoly amintsika, satria be da be isika no tafalatsaka ao anatin'ny émotion, be da be isika no tafalatsaka ao anatin'ny sentiment. Tsy mila sentiment sy émotion, tsy mila fitserana, azafady tsy mila fitserana ny fanatanterahana ny herin'ny filazantsara, zay tsy maintsy hoe tariny fanan'Andriamanitra isika. Fa raha vao ny émotion antsika sy ny sentiment antsika no mitarika antsika, dia zao ihany dia andeha hifanandrina amin'ny mba handrotanana ny tsirariny sy ny tsihitsiny sy ny tiaraka ny lalàna sy ny constitution. Or anefa isika ihany nanokatra porte ouverte ny amin'izany rehetrarehetra izany. Anapitsika ny fanazavana dia vakintsika ny apokalipsy toko fahasivy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny nitsofana ny trompetra fahadimy sy ny natongava ny loza voalohany. Ary ny anjely fahadimy nitsoka dia hitako fa indro nisy kintana anankiray avy tany an-danitra latsaka tamin'ny tany, ary nomena ilay anjely ny fanalahidiny lavaka tsy hita noa. Andininy faharoa, ary nanokatra ny lavaka tsy hita noa izy dia nisetroka niakatra avy tamin'ny lavaka tahaka ny setroka avy amin'ny lafaoro lehibe, ary tonga maizina ny masoandro sy ny abakabaka noho ny setroka noho ny setroka avy tao amin'ny lavaka. Ary nisy valala nivoaka avy tamin'ny setroka. Andininy fahatelo, nankamy ny tany ary nomena hery. Tsindriko tsara hoe ary nomena hery ireny tahaka ny herin'ny maingoka amin'ny tany. Atsanoko atreo ny famakiana. Maninona no notsindriko le hoe ary nomena hery? Misy fotoana dia nanambara nanipiteny hoe permissive avy any ambony. Ny zavatra tsara fantatsika dia ny fisian'ny ratsy sy ny fisian'ny soa ety amin'ny tany izay isitsika sy iainantsika voasoratra ao anaty baiboly dia tsy maintsy permissive avy any an-danitra avokoa. Raha misy zavatra ratsy miseho eo amin'ny fiainantsika dia satria isika tsy manana ny fiambena, tsy miambina, tsy misy anjelin'Andriamanitra miodidina antsika, dia manapatra amintsika ny ratsy. Zay ny azo ambara voalohany. Faharoa, na misy anjelin'Andriamanitra ara miodidina antsika sy miambina antsika, ary tsara fifatorana amin'Andriamanitra isika, ka misy ratsy tafapaka amintsika, dia mbola permissive avy amin'Andriamanitra ihany koa izay, ary Andriamanitra no mikontrôlina ny zavatra rehetrarehetra. Mova ny soa ihany no iarahantsika amin'Andriamanitra, fa tsy ny ratsy ihany koa hoy Joba. Amen. Fa amin'izay fotoana izay dia aseho an'Andriamanitra antsika mihitsy point par point, détail par détail mihitsy ny antony souffrance iainantsika. Fa ilay ka voalohany hoe tsy misy anjely mpiambina sy tsy misy anjely mpiaro, ary misy ratsy tafapaka sy tafa manapaka amin'ny tenan'olona anankiray, dia noho ny tsy fifandraisana amin'Andriamanitra dia ao anatin'ny contexte hoe matimaty foana ilay olona. Za tsy teny hoe prédestiné, fa ny filazantsara dia efa la portée en tout le monde, efa ny fokom-pirenena isan-karazany sy ny olom-pirenena rehetra dia afaka misitraka ny filazantsara, ny famonjena, ny grâce. Efesiana toko faharoa. Or anefa tsy mandray ny olona mafo na ajambainy izao fiainana izao sy ny fanjakana
ny fahamaizinana mpanapaka izao fahamaizinana izao mpanapaka izao tontolo izao Efesianina 4:9 dia vokatr'izay dia manapatra amin'ilay olona ny fanaratsy dia mipetraka ny contexte eto hoe matimaty foana ilay olona tsy sitrak'Andriamanitra izay fa kosa satria ilay olona no mandeha ao anatin'ny tsy fahalalana grave be ihany koa zay satria ny demonia dia miasa ao anatin'ny tsy fahalalana zay no mahatonga ny soratra masina no miteny fa Andriamanitra minitsy mijery ny andron'ny tsy fahalalana fa ankehitriny kosa izy dia mandidy ny olona rehetra hibebaka zany hoe amin'izao vanim-potoana izao zany dia tokony ho manana ny filazantsara daholo ny olona rehetra ary zay mahatonga ny soratra masina ihany miteny fa tsy ho tonga akory ny farany raha tsy efa voatory amin'izao tontolo izao manerana ny tany ny vazantany efatra ity filazantsara ny fahamarinana ity amin'izay fotoana izay tsy misy intsony excuse notsindriko sœur sy frère ilay hoe nomena hery satria izao contexte iresahantsika izao dia mazava ny voasoratry ny boky ny apokalipsy hoe izay manao ny marina aoka izy mbola hanoy hanao ny marina ihany izay manao ny tsy marina izay misitraka ny tsy marina izay misitraka corruption izay misitraka halatra izay misitraka von'olona izay misitraka sy ny sisa be da be mahita tsirony amin'izay tsy fahamarinana izay izy dia mbola aoka izy hanoy hanao ny tsy marina ihany hoy ny baiboly permissiva ny dikan'izay dia mena hery mihitsy avelan'Andriamanitra autorizen'Andriamanitra mihitsy ary raha mandinika isika eto amin'ity apokalipsy 7 ity nisy anjely nanokatra ny lava ka tsy hita noanoa dia nisy setroka niakatra avy tany amin'ny lavaka nisy esprit ary io esprit io setroka io misy répandre sur terre amin'izao fotoana iresahantsika izao dia io esprit io no hery io le niresahako sy nazavaiko tary amin'ny fanazavana tary ambony hoe association organisation secrète mifanaraka andry zareo dia io esprit io no minorira andreo elita manerana an'izao tontolo izao ary tonga ao amin'izy ireo ny intelligence izao tontolo izao izany reny année de lumière ireny siècle de lumière ireny resaka philosophe resaka mathématicien resaka physicien resaka historien sy ny sisa rehetra rehetra archéologue dia izy ireny no antsoina hoe olon'ny fahazavana olon'ny lumière elite an'izao tontolo izao fa tsy olona mitondra famonjena tsy olony salut tsy olona selohany vokatry ny fanahy selohany fanomezam-pahasoavana selohany don spirituel sy ny ministère ara-baiboly fa selohan'ilay inspiration setroka niakatra avy tao amin'ny lavaka tsy hitanono dia mifampitohy an'ity resaka hoe etsy-bahoaka ity satria misy andreo elita ireo mahazo hery nomena hery intelligence dia hoy aho teo ambony hoe ninina hery ny hetsy-bahoaka misy sy ny tanjaka izany hetsy-bahoaka izany na gilet jaune na tany Chine na tany Iran na tany Tunisia na eto Madagasikara hoy aho hoe voaongana izay aongana rava izay horavaina potika izay potehana fa tsy misy salut sy famonjena ao anatin'izany zay ny teboka voalohany ary hoy ihany aho hoe satria izy ireo efa mena hery sy men'Andriamanitra ny antsoina hoe permissive izany hoe velan'Andriamanitra mihitsy hanoy hanao ny ratsy dia tsy misy fiovana izany eto fa ny olona fotsiny no miova ny rafitra sy ny système fotsiny hoe mikatona ny socialisme mikatona ny dictature mikatona ny communisme dia miova demokrasia miova
fa le voara hoe lay démocratie ve zay le nyteniny koa tsika hoe intelligent be ry zareo ny olony zao tontolo zao dia manan-tsaina tokoa mihoatra amitsika zanaky ny mazava ho ny baiboly fa tsy maintsy manana ny fahendrena avy amin'Andriamanitra tsy toy isika avy amin'ny baiboly zay lay fahendrena atao amin'ny Solomona mpanjaka zay tsika vao afaka miseho discerner an'izany zavatra resantsika rehetrarehetra zany par rapport amin'ny zavatra misy ety amin'ity zao tontolo zao ny sujet atsika de hoe etsi-bahoaka ka ny contexte misy izany zao de hoe pourquoi misy marina ve Andriamanitra misy marina ve ny aiz'Andriamanitra am'izao zavatra miseho rehetrarehetra zao am'izao tsirariny rehetrarehetra izao za de miteny amintsika fa permisy vavany ambony eo ary efa izay ny ambaran'ny baiboly hoe zay manao ny tsy marina aoka izy mbola anoy anao ny tsy marina ihany ary raha ny contexte misy atsika zao de sahala amin'ny tany amin'ny Exodosy 7 mihitsy hoe namafisin'Andriamanitra ny fony Farao de izay ihany koa ny zavatra misy am'izao foana vanim-potoana iresantsika zao hoe amafisin'Andriamanitra ny fony ry zareo mondialista ry zareo elita am'izao tontolo zao ao anatin'izay hoe mahazo hery avy ao amin'ilay setroka miakatra avy ao amin'ilay lavaka tsy hita nonoa izy ireo ka tandremo ny famindranao tandremo ny position anao raha maheno an'izao zavatra zaraiko zao ianao Satana dia mitady raha latsaka izy mitady aina satria fantatsika rehetra fa ny andrina an'izao tontolo zao de efa voatsara ary ny contexte dia miroso hatrany hatrany makany amin'ny fitomaniana sy ny fikitroanify zay ialoavany grande tribulation isin'ny fifanandrinana lehibe Armagedona isin'ny fitsarana farany ary io contexte lavaka tsy hita nonona io sy ny Jerosalema vaovao ho an'izay mahita fity amin'Andriamanitra sy maharitra ao anatin'izay hoe intacta ao amin'ny contexte fidèle mahitsy amin'ny fanompona an'Andriamanitra transparent ao anatin'izay tsika ary ny any ambony any manamarina tsika manisy tomboka tsy aitsika amin'ny alalany fanahy masiny ao anatin'izay contexte izay tsika mena hery ho Satana ary mena hery ny dikan'izay de omeny hery ireo elita an'izao tontolo zao de io ny contexte misy iainantsika amafisin'Andriamanitra ny fonireo mondialista ireo amafisin'Andriamanitra ny fonireo mpampijaly vahoaka ireo amafisin'Andriamanitra ny fonireo tia vola ireo mbola ho tia vola ihany eto dia maly am'izay hoe inona ny anton'izany ny anton'izany sœur sy frère dia isin'ny différence tsara mihitsy isin'ilay poids tsara mihitsy hoe maizina sy mazava izany hoe rehefa namafisin'Andriamanitra tsy tony fony Farao dia tonga nasika be izy tonga na hery be izy ary tonga ny rehare be izy fa am'le hoe fahefana faratapony amin'ny maha Farao azy izay nampiaiky mihitsy tam'izany vanim-potoana izany dia tonga Andriamanitra tsy toa niseho tamin'ny heriny am'izay tamin'ny fotoana an'Andriamanitra tsy toa izay fotoana izay ary niavaka mihitsy teo am'izay le hoe herin'Andriamanitra manoloana n'ilay hery faratampony ratsy izay zavatra izay ny tian'Andriamanitra apetraka zany hoe izao contexte ainantsika zao zany de mbola iamafy sy mbola tena hoe tsy haiko diditra any amin'ny grande tribulation isika 3 taona sy tapany faharoa izay iainana fanaitainana tsy misy ohatr'izany fa milohan'izay dia mandalo ny contexte trompette fampakarana isika dernière trompette izay ialoavan'ny douleur de l'enfantement zay iainantsika izao fanaitainana ny vehivavy miteraka miaina an'izany zao itsika apokalipsia 12 sy ny any amin'ny boky isan-karazany any amin'ny filazantsara resaka douleur de l'enfantement même any amin'ny torara misy an'izany hoy aty hoe tena amafisin'Andriamanitra ny fony Satana sy ny miaramilany am'izao vanim-potoana izao satria ho porofoin'Andriamanitra mihitsy hoe la herin'ny Satana faratapony
amin'izay hoe mahabety ferosy azy zay, amin'ny mahale lanota azy zay sy ny miaramila an'izay, de ho ravan'Andriamanitra amin'ny indray ny mpimaso dia izay no ampiaika izao tontolo zao hoe tsy toa amin'ny mahatsy toa azy izay no aseho amintsika, izay no ho porofoena amintsika, ary zay ny antony permisiva, satria izao hery zao dia mbola tsy tonga amin'ny faratampony fa tsy maintsy hisondrotra ao amin'ny faratampony zao ahafahan'ny heriny tsy toa makapoasy manisy différence tsara mihitsy hoe tsy toy ny tompony teny farany ary hanapitra sy ametraka ny vanim-potoana ifaranan'izany fitsarana farany ny ady lehibe farany aorianany grande tribulation ampiaikena an'izao taranaka izao, amaranana an'izao tantara izao fa tsy maintsy tsy toy ihany no tompony teny farany. Ka feiny dia raha tsy manana an Jesosy Kristy isika dia tonga olona mpandray ny marika, apokalypsy 13, apokalypsy 19, apokalypsy 20 ny marika 19 sy 9 izany tonga mpanara-drenondrano ihany koa, mpanara-drenondrano andreo olona mitondra ny esprit sept têtes 10 cornes ireo isika, mpanara-drenondrano mondialisation apokalypsy 17, mpanara-drenondrano ny zavatra mitsoka ity amin'ity zao tontolo zao ity, mpanara-drenondrano propagande, mpanara-drenondrano spectacle, mpanara-drenondrano idéologie, mpanara-drenondrano ny zavatra rehetrarehetra misy eto amin'izao tontolo zao, lasa mpanara-drenondrano fotsiny isika. Ora nefa isika tokony iorona tsara amin'ny fahamarinana neriny filazon-tsara sy ny zavatra noentin'Andriamanitra tsy tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy 2000 taona lasa izay fiainana mandrakizay. Zay ny azo nambara hoy aty hoe ny révolution misy ny fietsehana misy dia ny elita amin'izao tontolo zao izao fanjakana izao dia manana moyen foana izy ilaharany amin'izany. De plus en plus io mihamafy, de plus en plus io mafy, de plus en plus io ho bataille be tsy misy ohatr'izany mihitsy ady avec férocité dia manana moyen amin'izany ihany koa izy ireo, manana blindé izy manana miaramila izy manana logiciel izy manana ny moyen informatique izy, manana ny média izy manana hirakiraka ihany koa izy mpanao rugby ny olona omena koveta fotsiny dia mamita hiraka omena domy sy ny sisa rehetra. Raha lasirana bavy ndao sika hitodika sy hiverina amin'Andriamanitra, izay ihany ny solution ahafahantsika manavitra an'ity firenena ity, ahafahantsika manavitra ny tenantsika aloha, ahafahantsika manavitra ny je suis ako mamono an'izay je suis zay manavitra ny ankohonana, manavitra ny vady aman-janaka, dia izay no manao tasy d'huile manavitra ny firenena. Misaotra ny tompo isika ny amin'izay afatra voasara izay, misaotra anao zay Jesosy Kristy ny amin'ny teny ianao no nanositra an'izany, ianao no nanisy tompo-kase an'izany, ary ny anaran'i Jesosy Kristy zanako raitsotoa no efa fahefana ahafahanay manisy an'izany tompo-kase izany. Ianao tompo ny manokatra ny masom-panahinay mba tsy ho tafalatsaka ao anatin'ny fandrika izao tontolo izao izahay, mba tsy ho mpanara-drenondrano foto-kevitra, mpanara-drenondrano idéologie, mpanara-drenondrano karazana religion, mpanara-drenondrano karazana hetsika politika sy ny zavatra tahaka an'izany izay tsy misy famonjena, tsy misy heriny filazon-tsara, tsy misy anao raitsotoana, fa tena hoe avereno indray izay amin'ny fitiavany voalohany ilay nentin'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana sy nasehoany nanorany ainy sy nandatsahany rany fiainana mandrakizay, avereno amin'izany indray izay areoko tsapanay ny lanja ny herin'ny filazon-tsara ianao raitsotoa izay nasehonao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, fa tsy misy afa-tsy izany ihany no ahafahanay manana odi-maso sy ahafahanay manombrolo ny fiainana mandrakizay izay atolotrao eo anoloanay. Tsy misy afa-tsy izany tompo raitsotoa no moyen ahafahanay monsieur discerner manoloana ny velam-pandrika asehoan-tsapana eo amin'ny fiainanay. Mandrafo aminay raitsotoa, raha misy ny haja sy ny tera dia anao irery ihany, ary ny anaran'i Jesosy Kristy no nahafahanay ny fampiaino sy ny fampizara teto. Alleluia. Raha soantsika rehetra dia manaraka indray veloma tompoko. Amen.